Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Efa hifarana ny taom-pianarana ka tonga tao amin'ny kilasy nisen'ny avo ny Italia mba hitsidika. Nametraka fanontaniana ary izy ka nanao hoe iza no mahairaka izy, ny Amerikanina sa sika malagasy? Ny arany redo no mpianatra iray kilasy hoe ny Amerikanina. Ny avo kely kosa nanangan-tanana sady niteny hoe tsy tompoko, tsy mahavony malagasy ny Amerikanina. Taitra ngatale ka nanondro azy sady namerina fanontaniana hoe anse ary iza no mahay, ny Amerikanina sa ny malagasy? Tsy misy mahanoa ny malagasy eran'izao tontolo izao tompoko, hoy ny avy tsy ny salasala. Fa nahoany hoy ny gatale sady gaga, ny malagasy tompoko mahay mandaja baratra, fa eran-tany tsy misy mahay an'izany. Endry mpiaino malala, ilaina ny fahaizana, ilaina ihany koa ny fahaizana avy amin'Andriamanitra, fa tandremo ny fahaizana tsy mba hampahendrena zava-poana. Andengy ho jerentsika ao amin'ny ohabolana 2:12 ny 9:1. Izay endry am-po dia lazaina hoe manatsaina ary ny amaminy molotra mampandroso fahendrena. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa am-po fahazamalaina fartomotrany andro izao. Antoko-bihira kintan'ny fahazavana soavy ny merina. Ilay feony fanantenana. Radio feony fanantenana.
alasara ny faminanin'ny baiboly alasara ny faminanin'ny baiboly fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao rehefa mandinika ny fitotonganana ara-pitondran-tena maneran-tany isika dia velona iaso lohabolana hoe tsy ho ela dia hirodana trany amin'ny fotony mihitsy ny fiarahamonina misy antsika miravoravo tanana sy verihevitra ireo mpitondra fanjakana hatraizatraiza noho ny firongatry ny faharatsiana amin'ny endriny rehetra izay toa tsy voafehintsony hitsendanin'izay anefa dia velom-panontaniana ihany koa isika manao hoe nahoana ny olona rehetra ny toa samy manana ny fahamaritany ny amin'ny atao hoe marina na diso ary maro ny olona mamaly izany manao hoe arakaraky ny fisehoany no hamaritany izany ahoana ary no hafantarako ny tsara izay tokony ataoko eo anatrehan'izany manana valiteny mazava ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika manasanao indray ary hiaraka nalasarina ny faminanian'ny baiboly hamaly izany fanontaniana izany manasanao hanaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny AWR no man'ny Camille Ottomanina filohalefitry ny AWR namanao Eliandre Mitansoa no hanolotra izany amin'ny teny malagasy dia faly mifandray aminao amin'ny alalan'ity onjam-peo ity ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitansoa manasanao izay mba hanovo ny tompontsoa miaraka aminay eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ao anaty fotoana fohy monja tamin'ny famelabelarana ny rahantsika teto momba n'ireo fampitandremana farany omen'Andriamanitra ny olombelona ao amin'ny apokalipsy 4:10 dia tena nahavariana ny nahita fa tena miaina amin'ny vanim-potoana farany tantarany tany tokoa isika tiantsika nefa Andriamanitra ka mandefa fampitandremana mialoha foana izy mba hiomanan'ny olony ho amin'ny toe-javatra lehibe hitranga eto tany izay isy fihetraikany amin'ny hoavy ny tsirairay mandrakizay mihitsy ary izany no antony iantsoan'Andriamanitra antsika ho vonona ho amin'ny fiverenan'i Jesosy dia manamafy amintsika izy ny faniriany hanana fifandraisana manokana amin'ny tsirairay avy izay tsy ambaratelo ny fahafahantsika miomana manantena fa hanaraka ny famelabelarana rehetra ao amin'ny alasaro ny faminanian'ny baiboly ianao mba ho vonona ho amin'izay andro izay anisan'ireo antsoavo alefan'Andriamanitra farany izay ny rahantsika nianatra teto koa ao amin'ny apokalipsy 4:10 ny hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy manazava tsara ny hevitra izany izay voalazo Pitoroteny 2:12 manao hoe ary rehefa reza ny rehetra izany dia izao ny farany teny Andriamanitra no atahory dia ho toizantsika fa ny toy ny teny manazava ny hevitry ny hoe atahory eto aona ny heviny ary ny didiny no tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra ny olona matahotra an'Andriamanitra dia olona manady izany didiny ary ny amin'ny lalàn'Andriamanitra io indrindra no ifatoa ny fiarantsika mianatra eto amin'ity anio ity tsy azo nizaniza ialana ny firesahana an'izany indrindra raha mbola manaika an'ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ho andriamaniny ny olona anankiray tsy maintsy atrehantsika misaina tony sy vonina hitadiny marina izany lohahevitra lehibe izany satria io lalàn'Andriamanitra io anie no hitsarana antsika ary tsy misy ho afaka amin'izany araka ny voalazo amin'ny Jakoba 2:12
jakoba 2:12 manao hoe aoka ianareo hiteny sy anao arak'izay mahamendrika anareo zay olona ho tsarai ny lalàny ny fahafahana lalàn'ny fahafahana satria tsy zioga ho an'izay nandray an' jesosy ho mpamonjy azy tokoa ireo didy ireo fa tena fifaliana ny manaraka an'izany ny vahaolana ho an'ireo fiaikana goavana maro amin'ny fiarahamonina kehitriny dia voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra avokoa nefa dia tsy nitsoniavo ny vahoaka marobe izany hevery no fahafahana ny fandikanana ny didin'Andriamanitra kanjo ny mifanohitra amin'izany ny vokany ary miariary eo an'loantsika isan'andro anio ary sika dia ahita fitsipika mahavariana ary mahafinaritra momba ny fiainana izay avy amin'ny pejy nyity boky ity dia ny tenin'Andriamanitra izany fandeha aloha isika hivavaka miloha ny idirantsika miloha hevitra anio makasika ny lalànana ny didin'Andriamanitra rainay izay ny an-danitra tompo misaotranao izay no nanomezanao anay valiteny ara-baiboly ahafantaranay ny lalana miverina mody any aminao ahitahanay ny vahaolana ho an'ity fiarahamonina mikorotana ity hiverinao amin'ny zaridaina tonga lafatry ny paradisa izay ny tanjonao aminay izay drafitra nataonao hatrany am-pendohana sokafo ny fonay ary ranito ny sainay mba atakaranay lalina kokoa anao sy ny toetranao tompo misaotranao izay satria nampionina oeto indray ny mpiara-mianatra rehetra angatahana ny fanazavantsaina avy amin'ny fananao masina amin'ny anaratsarobidy sy maherin'i Jesosy amen hoy isika teny am-pendohana hoe nahoana ary ny olona rehetra no toa samy manana ny fahamaritany momba ny marina sy ny diso move ny tsara tsy ny fanohitra amin'ny ratsy tamin'ny loha hevitra voalohany noho ny rahantsika nianatra teto fa ny baiboly dia mitantarany amin'ny ady izay nitranga tany an-danitra inona moa ny fototr' izany ady izany tsotra raha iverenantsika vetivety ny avinavy ny losifera izay nitombo lasa fahankahalana an'Andriamanitra sy ny lalàny dia ny lalàny izay maneho ny foto-kevitra iainany lanitra dia ny endoha tao amin'ny losifera tany an-danitra izany ny fahotana inona moa ny atao hoe fahotana ao amin'ny Jaona 1:7-4 ny valin'izay Jaona 1:7-4 izay rehetra manota no mandikana ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra izany no atao hoe ota na fahotana amin'ny mahandriamanitra fitiavana azy dia nanome safidy malalaka ny voariny rehetra izy ankatoa azy ampitiavana ary ankatoa izany lalàna izany ampitiavana na tsia saingy izao aoka tsy ho adino mihitsy tsy zotsika ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safiditsika noho izany dia tsy maintsy mitandrina isika amin'ny safidy ataontsika vokatry ny fikolokoloana ny avinavina tao anatiny ane no natonga ny satana lasa ny komy tamin'Andriamanitra mpamorony ilay losifera ny anarany tamin'ny voalohany losifera izay lehibe ny anjely rehetra tany an-danitra efa nanana toerana ambony izy saingy adininy fa zavaboary izy fa tsy pahary avy eo dia nandainga izy ary notaony ny ampahatelo ny anjely ikomy amin'ny lalàn'Andriamanitra ary efa nazera teto amin'ny planeta tany satana dia ny fitahany ireo ray aman-drentsika voalohany ikomy amin'ny lalàn'Andriamanitra ihany koa nomena safidy koa mantsy izy ireo ary fisedrana ho azy ireo ny fidy ny ankatona tsy kanjo moa dia lavo ireo razam-betsika ireo tsy nanary ny taranak'olombelona nefa Andriamanitra fa nanao planina amonjenantsika araka ny efa ny anarantsika teto resy satana raha ho an'Andriamanitra ilay nahazo rehetra izao fa ny fantohan'ny ady dia ny famonjenantsika satria nomena safidy mantsy isika asadonoina ry havana fa satana trany ary izy rery no manana antony lehibe hanakorotanana sy hanolanana ny fahamarinana mba hamiliana ny olombelona tsy hanaiky an'Andriamanitra ho mpanjakana dia mampikomy antsika izy hanohitra ny lalàn'Andriamanitra
dia ny fenitra napetrak'andriamanitra izay maneho ny toetrany ary natao ho fomba fiainana sady maneho ny fitondrany voariny manontolo. Ny tena fototra ijoroany ny fitondran'andriamanitra dia ny fitiavana sy ny fahafahana. Asehon'andriamanitra ny faratampon'ny fitiavany tamin'ny namoronany antsika ho voary manana fahafahana, anao safidy malalaka ny anaraka ny lalàny na tsia, hanohitra azy na tsia, hifidiny tsara izay mifanohitra amin'ny ratsy na tsia. Anjarantsika taranaka Adama sy Eva indray izao ny fisedrana, hanaraka ny lalàn'Andriamanitra amin'ny fitiavana na tsia. Inona tokoa ary izany lalàna napetrany izany? Tsy ilayntsika ny maminaviana, izy mihitsy no manambaran'izany amintsika ao amin'ny teniny masina dia ny Baiboly izany. Manome valiteny mazava trano ny Baiboly. Andeha ary aloha averintsika ny teny filamatra ity fiarahantsika mianatra ity. Ahoana ilay izy? Raha ao amin'ny Baiboly dia inoko, raha mifanohitra amin'ny Baiboly dia tsy natao azy zany. Averintsika indray mandeha. Raha ao amin'ny Baiboly dia inoko, raha mifanohitra amin'ny Baiboly dia tsy natao azy zany. Andeha rovakitsika izay voalaza ao amin'ny Eksodosy 20. Ao mantsy no misy ny didy 10. Eksodosy 20. Nomen'Andriamanitra ny didy 10 hitehirizana antsika tsy ho ao amin'ny fanandevozany faratsiana. Izay no antony lehibe indrindra. Tsy hoe rehefa nivonjena isika ho afaka amin'ny fanandevozany faratsiana dia tsy sanatria natao hiverina ilomano amin'ny faratsiana indray, izany hoe mivirina amin'ny fanandevozana anie izany. Ka entanina isika hifantoka tsara amin'ny fiarah-mianatra amin'ity anio ity. Mizara roa ny didin'Andriamanitra amin'ny ankapobeny. Ny didy 4 voalohany dia maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ary ny enina farany kosa dia maneho ny fitiavantsika ny olombelona takantsika. Dia manasanao ary hijery azy ireo tsirairay araka ny filaharany. Izao no hitantsika ao amin'ny Eksodosy 20:1. Eksodosy 20:1. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe: izaho ny Jehovah Andriamanitrao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nahandevozana. Miteny Andriamanitra eto dia mihaino ny zanak'Israely rehetra, ary manaiky fa tena navotan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana tany Egipta izy ireo. Ny zavatra olazainy manaraka dia ny fampianarana azy ireo ny fomba hitoerana amin'izany fahafahana tamin'ny fanandevozana nomena azy zany, ho fanehoana amin'izy ireo ny tena hevitry ny fahafahana marina. Aoka tsy ho adinoantsika fa laiady tsy hita maso eo amin'Andriamanitra sy Satana no ao ambadiky ny sehatra. Mbola navela anararoatra ny fahafahana misafidy nomenantsika olombelona maty Satana. Kanefa nataon'Andriamanitra izany mba hisedrana antsika, namendrika ny fiainana mandrakizay isika na tsia. Tsaroa fa nandresy an'ny Satana ny roa apatelon'ireo anjely tany an-danitra. Fa resin'ny Satana kosa Adama sy Eva, fa nandresy teo amin'izay naharesy azy ireo kosa Jesosy, ary nataony omena asianao zany fandresena azony zany raha iketsika. Andresy ve ianao sa tsia? Azo tsikantoka fa nihidy vazana Satana rehefa nandreny feon'Andriamanitra tao anaty kotrokorana, namerina ny foto-kevitry ny lanitra tamin'ny taranak'olombelona, rehefa nanome ireo didy 10 ireo ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra. Satria ireo fitsipika 10 ireo indrindra no tena halany Satana ary nikominy tany an-danitra. Fantany tsara fa raha manaraka an'ireo lalàna ireo ny olombelona dia hanasarotra tokoa ny asan'ny Satana izany. Mety hibitsika aminao angambany devoly hoe natao any zanak'Israely ireo didy ireo hoe tsy ariavana. Satria ireo didy ireo mihitsy ange no nolazain'i Jesosy mazava tsara ao amin'ny testamenta vaovao manao hoe: fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray azy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ao amin'ny Mateo 5:17 no ahitanao an'izany. Mateo 5:17. Tsaroa fa ny ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy nanoratra an'ireo. Ka andeha ro toizantsika ny fianarana
ho raisitsika tsirairay ireo didy sarobidy amin'andriamanitra ireo ary tokony ho sarobidy amin'izay rehetra milaza ho mpanaraka azy rehetra koa. Eksodosy 20:17 no hanomboantsika azy. Ity no didy voalohany ao amin'ny Eksodosy 20:17 no ahitanao azy. Aza manan'andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manan'andriamanitra hafa fa izao ihany. Zay ny didy voalohany. Rehefa mamaky an'io didy io ary mamaky ny tenin'andriamanitra manontolo dia hitany toe-tsaina nanosika an'andriamanitra hanomean'izany antsika. Andriamanitra izy, mpamorona antsika izy, mpanjaka an'izao rehetra izao izy. Izy no namorona an'ity planeta mahavariana ity ary tena tiany ny voary tsara tareny foroniny sy isika olombelona izay nataony ho mpanjaka an'izany. Ka mba iarovana antsika amin'ny fisarian'ny Satana dia saina isika hanaiky azy ho andriamaniny. Ary izy rery, ary hanao an'izany an-tsitrapo, hatoky azy ary hifaly amin'ny fifandraisana manokana aminy. Mifanohitra amin'izany kosa ny tanjon'ny Satana. Dia ny hatonga antsika olombelona ho sahiran-dava, ho variana amin'ny zavatra tsy momba an'Andriamanitra, ary mety tsy ho fivavahana amin'ny Satana mivantana no arosony amintsika amin'izany, satria misy dia misy tokoa ireo olona mivavaka amin'ny mivantana. Fa ny tena fitaka lehibe alefan'ny Satana dia izao: ninonina apetraky ny olona eo amin'ny toeran'Andriamanitra dia efa mety amin'ny Satana izany. Na arena, na laza, na toerana ambony na laza, eny hatramin'ireo fandarana mamoehatra izay hitantsika amin'ny fahitalavitra kanefa andaniantsika fotoana. Tsisy atakalontsika an'izany mihitsy ary miazona amin'ny fisainan'ny olona maro. Na inona mampiala antsika amin'ny lalàn'Andriamanitra, na mahatonga antsika hanadino azy, na tiantsika mihoatra no ny fitiavana azy, dia sampy ireny ary mety amin'ny Satana avokoa ireny. Ry mpiara-mianatra amiko, ny didy voalohany izany dia maneho an'Andriamanitra, miangavy asenao ho tia azy, tsy misy vato misakana manelanelana ny fifandraisantsika manokana aminy. Ary ho fiarovana antsika ny anton'izany lalàna izany. Ka aza manan'Andriamanitra hafa afa-tsy ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika ihany. Dia ndeha ho jerentsika indray ary ny didy faharoa ao amin'ny Eksodosy 20:14. Eksodosy 20:14. Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza mikohoka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao Jehovahandriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika, dia amin'izay mankahalahy, nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didiko. Ahoana indray ny amin'ity didy faharoa ity? Misy faniriana voajanahary hivavaka mantsy ao anatin'ny olombelona. Ka rehefa tsy malala ilay Andriamanitra namorona sy namonjy azy izy, dia mamorona zavatra hivavahana. Dia mampitandrina eto Andriamanitra, mampianatra antsika izy. Azoko an-tsaina ny antony lazan'Andriamanitra fa fahotana ny miankohoka amin'ny zavatra mivaingana nataon'olombelona. Mampiendanja ny fahalalan'ny olona an'Andriamanitra izany. Raha miankohoka amin'ny vato voasokotra na sarinamboarina ianao, dia tsy hanen'Andriamanitra ny ambony ny fisainanao, fa voasarika ao amin'ny zavaboary na zavatra ny foronina fa tsy ilay mpamorona. Ary rehefa midina ambany tahaka an'izany ny fahalalan'ny fiarahamonina an'Andriamanitra, dia lasa ambany tahaka an'izany koa isika olombelona. Asa na efa nahita zavatra tsy miteny izay ataon'ny olona sasany sampy hivavahana ianao. Maro amin'ireny sampy ireny ny vakivaky, simba, loha, tsy manana aina. Maro amin'ireny Andriamanitra ireny ny manana tarehina biby goavana mampatahotra, ary manana endrika vatan'olona sampona sy tsy mirindra. Ary ny tena loza dia ity, araroton'ny Satana izany hivavahan'ireny olona ireny aminy ankolaka. Dia voafitaka ny olona, satria anaovan'ny Satana fahagagana mihitsy azy izany, mba hampifikitra ilay olona amin'ilay sampy, fa tsy hitodika amin'ilay Andriamanitra namorona sy tena mpamonjy azy. Mahavariana fa ireny Andriamanitra namboarin'olona ataony hivavahan'ireny anie, dia matetika ny mampatahotra sy sampotsampony. Ka eto Andriamanitra dia milaza fa saro-piaro izy, izany hoe tena tia asenao izy, ka voninanao izay azo atao rehetra iarovana antsika. Izy angeny namorona antsika, dia mbola izy koa ny namonjy antsika. Isika olombelona efa simba amin'ny fahotana aza
mba saro-piaro amin'ny zanantsika maika fa izy dia milaza amintsika Andriamanitra hoe aza mamorona halatahaka na zavatra sandoka hivavahana satria mampivily ny sainao tsy fantoka amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy ianao zany ka aoka tsy voafitaka averina ihany ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika irery ihany no Andriamanitra velona fa ny sisa dia sandoka avokoa na zavatra na sary na olona irodana ho faty reny ho alevina ny amin'ny fasany sady tsy manan-kery hanangana ny tenan'izy ireo amin'ny maty akory na hanangana olo-kafa amin'ny maty ka ilay Andriamanitra tena izy hivavahana ny fiankofana ny fomba anankiray lehibe anehoantsika ny fankatoavantsika n'Andriamanitra noho izany dia tsy misy isalasalana fa tsy maintsy anakorotana antsika Satana indrindra fa ny aminy hoe iza no iankofantsika sy ny fomba fiankofantsika raha lazaina amin'ny fomba hafa ny afatra ampitain'Andriamanitra amintsika amin'ity didy ity dia izao aza manandrana manatona ahy amin'ny alalan'ny sary aza manatona amin'ny alalan'ny sary satria efa nasiako lalana ahafahanao mifandray mivantana amiko amin'ny alalan'i Jesosy amin'ny finoana tsotra rehefa tapa-kevitra ny ifandray amin'Andriamanitra amin'ny finoana tahaka an'izany isika dia miezaka mafindray Satana hitaona ny fisainantsika ho amin'ny olombelona fa tsy ho amin'Andriamanitra tarihany ny olona hijery ny mpiretra hijery ny mpitandrina hijery ny mpampianatra teolojia ho lasa mpitarika azy ireo maka ny toeran'Andriamanitra mihitsy fa tsy handalina ny soratra masina mba hamantatra ny adidin'izy ireo amin'Andriamanitra sy mpiaramonina aminy tsaroa fa fitaovana fotsiny ihany ny mpitandrina sy ny fiangonana hampianatra antsika ny sitrapon'Andriamanitra sy hatonga antsika hifandray mivantana amin'Andriamanitra fa tsy natao hisolotena n'Andriamanitra maninona moa isika miteny an'izany satria raha sanatria feheziny devolo ny saindreny mpitarika ireny dia azony Satana tao koa no mitarika vahoaka maro anao sitrapony fa amin'ny alalan'ity didy faharoa ity dia miantso ny ray aman-dreny koa Andriamanitra manoro hevitra azy ireo hoe raha mifidiny ianao ny ratsy eo amin'ny fiainanao ianao ray aman-dreny na manao Andriamanitra na inona eto amin'ity zao tontolo izao ity akoatra n'ilay Andriamanitra tokony hivavahana dia ho hitany zanakao zany ary voasarika anao tahaka an'izany koa izy ireo satria aoko ho fantatrao fa manana hery miasa mangina mahery vaika eo amin'ny zanakao ianao ary ianao ani ny modelin'izy ireo voalohany ny amin'izany hoe fiarahana amin'Andriamanitra izany tena mahafinaritra ny fahamarana an'Andriamanitra nyity didy faharoa ity manao hoe mamindra fo amin'ny arivo mandimby izy dia ireo izay tia azy sy mitandrina ny didiny andeha hifindra amin'ny andiny fahafito indray isika hamaky ny didy fahatelo ahoana ny voalaza eo amin'ny didy fahatelo aza manonononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehovah tsy manan-tsiny izay manonononona foana ny anarany samy hafa ilay hoe manonononona foana sy ilay hoe miantso vonjy amin'ny anaran'i Jehovah eto izany dia mazava tsara fa misy lanjany amin'Andriamanitra izay mivoaka amin'ny vavantsika sy ny fomba fitenitsika eny noho izany ry namana raha manandratra an'Andriamanitra amin'ny tenitsika isika dia akasitran'Andriamanitra izany ny fangatan'Andriamanitra eto dia ny mba hanajantsika ny anarany ny mpamorona antsika dia mendrim-panajana ho famantarana ny fatokitsika azy ka tsaroa fa ity didy fahatelo ity izany dia tsy mandrara fotsiny ny fanaovana fianianana tsy voahevitra amin'ny anaran'Andriamanitra fa mandrara antsika koa tsy hampiasa ny anaran'Andriamanitra amin'ny fomba tsy hampiheverana firifiry moa ireo olona mampiasa ny anarana hoe kristianina mba hanaovan-dratsy hanamparana fahefana amin'ny hafa hisolokiana sy ny sisa izay azontsika tany saina ka dia manao antsy Jehovah hoe aza mampiasa ny anarako hanaovan-dratsy fa tsy ho ataoko tsy manantsiny izay manao an'izany inindray ny voalaza eo amin'ny didy faefatra tsaroa fa mifamatotra avokoa ireo didy folo ireo ary samy misorata ny ratsan-tanan'Andriamanitra fa tsy nitonono ny vavany fotsiny akory ao amin'ny Eksodosy 20:9 no ahitantsika ny didy faefatra ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy mahatserova ny andro sabata hanamasina azy henemana no iasanao sy hanaovanao ny raharahano rehetra
fa sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro fafito ko aza manao raharaha kory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiompinao na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavadinao fa enemana ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy matserova ny andro sabata namasina azy henemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra fa sabatany Jehovahandriamanitra ny andro fafito tafiditra ao anatin'ity didy faefatra ity zany ny hoe henemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra anisan'ny tafiditra ao anatin'ny didin'Andriamanitra ny hiasantsika mandritra ny herinandro fa rehefa tonga ny sabata izay sabatany Jehovah dia tiany hitsahatra miaraka amin'isika ianao ve tsy mahatsapa fa ilaina izay fanokanana 420 ora izay isan-kerinandro mba hitsaharana tsy hanaovana ny asa fanao andavanandro tena tiantsika loatra ny mpamorona antsika fantany fa ho tiantsika sady ilaintsika izany fitsarana isan-kerinandro izany ahafahantsika manao vaoery amin'ny lafiny rehetra mihitsy hiatrehana ny herinandro manaraka ka ireo 420 ora ny sabata ireo dia fotoana fiankofana amin'Andriamanitra mba hankalazana ny fitahianany raisina sy sorana azy ary handraisana hery vaovao indray fotoana fanararotana ifamatorana amin'ny fianakaviana izany miaraka amin'ilay namorona ny fianakaviana raha te hisopatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia io didy io indrindra ny tena korotako satria tena misy heviny lalina mampifamatotra ny olona amin'Andriamanitra ny fanajana azy ary zany angeno ataon'ny Satana Andriamanitra dia te hanokana fotoana manokana akoatra ny isan'andro izay fiasantsika irahana amintsika olombelona isan-kerinandro halan'ny Satana zany dia manao ny fomba rehetra izy mba hanadinoantsika an'io andro io ho ahy manokana dia tsy androko ny atongavan'io andro io isan-kerinandro satria tsy ara-panahy fotsiny ihany ny fitahiana azo avy amin'izany fa tena famelombelomana ara-batana sy ara-tsaina ihany koa ary enoko fa fantatrao fa mandeha amin'ny vaovao rehetra manero an-tany zany isy fivoriam-be ho atao mihitsy mahakasika an'izany fantatra izao tontolo izao fa tena ilaina io 420 ora tsy iasana isan-kerinandro hiarovana tontolo iainana sy hanarenana ny fiainam-pianakaviana misy antony matoana metraka hatrany ambolohany ny fitandremana ny sabata ilay Andriamanitra mpamorona antsika ry havana ary eto dia mangataka anao mba hamerina mank'an'io didy io dia tsy pio tsara ilay teny hoe sabatany Jehovahandriamanitra ao sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro fafito tsy any jiosy io ry havana na an'ireo mpitandrina ny sabata fa any Jehovahandriamanitra io mbola tsy nisy akory Abrahama izay raibe ny jiosy sy ny arabo sy ireo antokom-pinoana mitandrina ny sabata amin'izao fotoana izao no efa napetrak'Andriamanitra io sabata io halan'ny Satana io satria any Jehovah io ka aoka tsy hanaiky andray ambolony rea ny fampielezan-kevitra alefany handinana ny sainao tsy hanaja ny sabata mbola hanokanantsika loha hevitra anankiray manokana mikasika an'izany fa manasanao tsy hanapaka mihitsy ny fiarahantsika mianatra hiditra mididy fahadimy sahady isika eo amin'ny 12 amin'ny Exodosy 20 no ahitantsika an'izay Exodosy 20 manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ho anao manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ho anao ireo izay nanaja ny ray aman-dreniny dia tsy nanenina fa matsiaro fifaliana hatrany eny fa na dia ireo manana ray aman-dreny efa nodimandry aza fa ireo izay nanao fanahiniana nanao ny tsirariny tamin'ny ray aman-dreniny dia tsy maintsy hitaty ny vokatra izany fa tsy mandainga Jehovah mario tsara fa efa taorianany nidirany fahotana teto tany anie no nanomezana an'io didy io inona moa ny dikan'izany tsotra ny hevitra izany
tsy azontsika zanaka tao zany a ny mialatsiny manao hoe no reo fahalemena hitanay eo amin'ray aman-dreny dia tsy hanaja azy zahay satria averina ihany fa taoriana ny idiran'ny fahotana izany hoe ray aman-dreny tsy tanteraka no asaina ajaintsika ekena fa maro ireo ray aman-dreny tena manana fahalemena mamofady mihitsy azy kanefa tsy ny fahalemeny no asaina ajaintsika fa ny maharay aman-dreny loharano ny poirana azy ataovy ny adiditsika ara-dalàna amin'izy ireny ary mario tsara fa misy fampanantenana fahailana velona nomen'andriamanitra ao anatin'io didy io ary tena marina izany natao anaja sy hanome voninahitra an'ireo ray aman-drenitsika eto tany sy ny raintsika ny an-danitra isika riavana tsotra tahaka an'izany ilay fahamarinana misy lesona azontsika ianarana avy amin'ny zavaboarin'andriamanitra ary manasanao mba hiaino an'ity tantara tena marina ity nisy lehilahy anankiray tany Inde izay nividy omby vavy teo amin'ny tanàna manodidina azy dia nentiny nody tany an-trano ilay omby vavy tamin'ny alina voalohany indrindra dia nomariany fa nivovotsy akiato ny elika teo an-tanànany ary isan-kalina dia tahaka an'izany foana dia inona ny nataony nametraka fakatsary fanarahana maso miafina ahitany hoe inona no anton'izany akory ny agagany tamin'ny zavatra hitan'izy ireo tao nisy leoparda nakao amin'ilay omby vavy isaky ny alina miara-mipetraka aminy eo mamangy azy dia mipetrapetraka kely eo dia lasa miverina ny anaty ala aorianan'izay fa inona ny natonga an'izany no ny fahalianany tia hitany antony dia nanontany ny tompon'ilay omby vavy teo aloha ilay olona nividy azy dia nitantarain'ilay olona fa hay nisy renina leoparda izay maty indray andro io renina leoparda io anefa dia voavy niteraka dia nampalahelo an'zareo dia nalainy ny zanak'io leoparda io izay voaroapolo andro monja no nahaterahany dia nandramany napetraka teo amin'ilay omby vavy mba hikarakara azy dia nitezain'ilay omby vavy tamin'ny mpitiavana tokoa ilay zanaka leoparda rehefa lehibe ilay leoparda dia naverin'ny olona tany anaty ala saingy izao tsy adiny mihitsy ilay reniny nikarakara azy na dia tsy mitovy karazana aminy azy ka naaiza ny misy an'ilay omby vavy dia tonga mamangy andreny isan'alina ilay leoparda tsy mampieritreritra antsika ve izany ohatra maneho ny fanajana ilay reny nikarakara nefa samy biby natao aneho ny fahatsaran'andriamanitra ny ray aman-dreny havana mba ho fialofan'ny zanany amin'ny oram-baratry ny fiainana ary ho vato lampy hanoana azy ireo fantatro ary inoko fa fantatro koa fa misy amintsika mpiaino na azo fitondrana tsy andrariny tamin'ny ray aman-dreny misy aza ireo ray aman-dreny nanao fanararotana mamofady ny zanany dia hoy angambo ianao hoe ahoana no anajanany reny eny zava-dehibe ny mahatsiaro fa mamela ny fahatsoantsika ny raintsika izay ny an-danitra ary ho setrin'izany dia azon'andriamanitra ampiny ianao hamela ny eloko izy ireo na dia tsy mankasitraka ny zavatra nataony azy azontsika zaraina ny famelan-keloka izay no raintsika ary ankoatran'izay dia tombontsoa ho an'ny fahasalaman'ny fonao indrindraindrindra izany hoe mamela eloka izany mahasalama ny mamela eloka fa manimba tanteraka ny lolopo na manana ny rariny azy ianao izany no antony hamporosen'andriamanitra antsika hamela eloka manasanao ilay andriamanitra nanoratra an'ireo didy ireo tamin'ny ratsan-tanany mba hanapa-kevitra eo ambany fahasoavany ho tia ny ankatoa ampitiavana ireo didy nataony ahasoantsika ireo inoko fa resy lahatra miaraka amiko ianao andao ataontsika ambavaka izany raha izay tianay any an-danitro misaotranao izay fa noho ny fahendrenao sy ny fitiavanao anay dia nomenao ireo didy ireo zahay ho tandremanay satria tsy tianao hiverina amin'ny fanandevozany fahotana izahay eny na dia olona efa simba ny fahotana azy zahay dia mahatsapa fa tena sarobidiny nanomezanao azy ireo ka ampio zahay
mba ho afaka manao zany amin'ny mpitiavana. Mamelany elokay hatramin'izay fa manompoka izao dia hiezaka eo ambany herin'ny fananao masina izahay ankatory eo didinao ireo satria tena tiana ianao. Amin'ny anarantsony Jesosy malalanay, amen. tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha na maniry andalina bebe kokoa ny soratra masina ianao? Ireto ary nindroy ahafahanao miditra amin'izany: awr.org na feo fanantenana.org. Ny page Facebook kosa feo fanantenana, mitambatra ny fanoratra azy. ajantsika eo aloha ny androany fa mbola toizantsika ny fijerena ireo didin'Andriamanitra dimy hafa amin'ny manaraka, satria araka ny efandresantsika teny aloha dia tsy misy afaka miala amin'izany isika, sady natao hahasoantsika anie zany aleo atrehana mpanetretena amin'ny saina voninkianatra izy rehetra. Zany raha teo ny vahaolana maika tena maika amin'izao fitotonganana raha-pitondratena manjaka maneran-tany izao. Raha misy moa fanontaniana tonga ao an-tsainao na misy atombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra dia aza misalasala manoratra amin'ireo roy na ny laharana telefona izay omena ianao dia azo valiteny ara-baiboly ny fanontanianao. Raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao na misy atombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto: email awr feo fanantenana @gmail.com, page Facebook awr feon'ny fanantenana, na ny laharany finday 034 06 797 62 033 07 170 70. Aroanao izay vao izao angamba ny manaraka an'izao famelabelarana izao, tianao ny ahazo ireo rakim-peo rehetra izay efa nandeha teo aloha dia mbola azonao atao koa ny mijery an'izany sy maka ny zany maimaim-poana amin'ny alalan'ireo roy izay nomenanao. Manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny tantsoa ka tsy ao hatrany ny fahamarinana. Pakatu, si pangavuna pu, si mitandina di
fanambarana imerika tosika. Eo fitsapana afafiny ratsy dia alembanady milokivy mazana fatolany vatsy mosarena fity sofa eo ny tamo anoany jery eny andalanomba sisanampimotory anoana ery amine azava afalitsiometratra fitsaranajary nosakarinety afenony savata yanatsike tontany nolovatrary faizay pakato sy maniavonampo sy mitandrinady no ampokaso moravotoko fanahay misafi Zay ilay onjany fanantenana. Yasamulazimi zayanzaranzi etsimanzi efa milazototsiri anaovananitra tsitsitsinania fafanay marobe maniry ande sangy misarasa menanaty azimbe voakenja vofe anivelaniva afanitsiometratra fitsaranatra nosakarinety afenony savata yanatsike tontany nolovatrary faizay pakato sy maniavonampo sy mitandrinady no ampokaso moravotoko fanahay misafi afalitsiometratra fitsaranatra nosakarinety afenony savata yanatsike tontany nolovatrary faizay pakato sy maniavonampo sy mitandrinady no ampokaso moravotoko fanahay misafi. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR NLG. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Lesona vaovao indray no misokatra eo anoloantsika mandritra ny andro vitsivitsy. Handalina an'izany sika, handray lesona avy amin'izany sika ary angatantsika ny fanan'Andriamanitra mba ho tafita amintsika tsirairay izany lesona izany. Iaraka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro misaotra anao satria tombontsoa lehibe indray no omenao anay mba hahafahanay mandray lesona avy amin'ny teninao, avy amin'ireo toe-javatra niseho fahiny izay noraketina ao anatin'ny teninao mba ho fananarana anay amin'izao andro farany izao. Angatahanay indray ny fananao masina hampianatra anay ary isaoranay sahady izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny firenena rehetra sy Babela
izay ny lohan'ny teny lesitsika. Inona ny fandraisan'izany? Hojerentsika amin'ny Tsipriany, ny firenena rehetra sy Babela na ilay tilikambony Babela. Ny andeniny izay nofantenana indray mba ho ataontsika tsy anjery atserovana mandrakariva ny lesona ten'Andriamanitra ampitaina amintsika dia ao amin'ny Genesis 12:7 no ahitantsika azy. Genesis 12:7 manao hoe: koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela, fa tao Jehovah ny nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra, ary tao ny nampelezan'i Jehovah ny olona hoe ny ambonin'ny tany rehetra. Averitsika, koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela, fa tao Jehovah ny nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra, ary tao ny nampelezan'i Jehovah ny olona hoe ny ambonin'ny tany rehetra. Genesis 12:7. Anisan'ny toe-javatra anankiray izay manahirana ny maro amintsika eo amin'ny lafi ny fifandraisana iraisam-pirenena indrindraindrindra ny fahasamihafana eo amin'ny fitenenana. Eny fa na dia eo amin'ny firenena anankiray aza dia misy ireo mbola manana fiteny samihafa tahaka n'ireo firenena sasany ao Afrika ohatra. Ny adalan'ny olombelona tao Babela izay sa ny antsy an'Andriamanitra mihitsy natonga an'izany, satria talohan'izany anie dia iray fitenenana ny olombelona rehetra. Ry mpiara-mianatra amiko, miteraka olana ary tena olana lehibe hatrany hatrany ny fanehoana tsy finonan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika olombelona, satria tsarovy fa vokatry ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra hoe tsy hisy safidrano hanafitra ny tany manontolo intsony, natonga azy ireo hanao tilikambo izay amafisina fa fiantsinan'Andriamanitra ihany koa. Ianarantsika eto fa taorian'ny safidrano dia tsy Noa tsono ny fantohany resaka, fa tamin'ireo zanaky Noa 3 lahy dia Sema sy Ama ary Jafeta. Ny firesahana manokana momba ny Hama izay lazaina hoe rainy Kanana ao amin'ny Genesis 10:5-10 dia mampiditra antsika hihevitra sahady any Kanana, ilay tany nampanantenaina ny Abrahama ary tena nonenany tokoa araka ny voalaza ao amin'ny Genesis 12:5. Genesis 12:5. Efa nolazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama eo amin'ny 7 amin'ny Genesis 12:5. Genesis 12:5 fa noho ny finoany sy ny nankatoavany an'Andriamanitra natonga fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Ny finoanan'Andriamanitra zany dia tsy mijanona ho fitahiana ho anao fotsiny, fa mitondra fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Ho hitantsika ao anatin'ny lesona izay rahantsika mianatra eto fa tena nanelingelina ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona ny vokatry ny tsy finoana naseho an'ireo olona ireo tao Babela. Nahoana ho ianao? Tsaroantsika angamba ny tenin'Andriamanitra nitsodrano nataony tamin'ny Adama sy Eva hoe marofara sy miabetsa ary mamenoa ny tany. Ny zavatra nataon'ireto olona ireto anefa dia ny mifanohitra amin'izany. Nanembatsembana ny fitahiana efa nomanin'Andriamanitra ny fananganana ny tilikambony Babela, izay tilikambony tsy finoana ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Ao amin'ny Genesis 1:10 manomboka eo amin'ny 1 no ahitantsika an'izay. Fa mbola hojerentsika amin'ny Tsipriany ao anatin'ny fiaramianatra. Ilay tokony ho fitahiana zany izay ahatonga ny firenena rehetra hanana fisiana malalaka midadasika tsara maneran-tany dia nanjary natonga ozona indray aloha. Ny rahina mantsy ny olona rehetra izay nisy tamin'izay fotoana izay, nanao izay hakana ny toeran'Andriamanitra mihitsy, fitsarana ny navalin'Andriamanitra azy ireo vokatr'izay. Ary ny hely teny ambonin'ny tany rehetra teny izy no ny fifanjevona nateraka izany. Voalaza amin'ny Genesis 12:10 izay. Dia tamin'ny alalan'izay toe-javatra izay nahatateraka andray ilay drafitr'Andriamanitra tany am-boalohany manao hoe mamenoa ny tany. Ao amin'ny Genesis 7:10.
ny tsy finoana ny tenin'andriamanitra hoe tsy safodrano intsony hanafitra ny tany rehetra, ny tsy finoanan'izay tenin'andriamanitra izay, ary mihoatra noho izany aza lasa fikomina amin'andriamanitra mihitsy natonga azy ireo hiantsy an'andriamanitra dia nanapa-kevitra hanao tilikambo manakatra ny lanitra mihitsy, ary tsy vitan'ny fanehoana tsy finoana izany fa indrindra koa fanoerana mivantana ilay tsodrano nataon'andriamanitra hoe mamenoany tany. Ny andriamanitsika moa dia andriamanitra be fanondrapo, andriamanitra tena fitiavana marina. Dia hitantsika hatrany hatrany fa amin'ny farany na dia teo aza ny faratsiany olombelona vokatra izay tsy finoana izay, dia navadika andriamanitra ho soa ny ratsy, aza donoina fa izy ihany ny tompony teny farany. Tahaka ny nataony hatramin'izay ary mbola ho ataony hatrany hatrany. Ilay ozona izay nahazo ny ama tao andain'ny rainy, izay azotsika vakiana ao amin'ny Genesis 7 andiny farakay am'roapolo sy ny faharoa am'roapolo, Genesis 7 andiny farakay am'roapolo sy ny faharoa am'roapolo, sy ny ozona izay nataon'andriamanitra vokatry ny nananganana ny tilikambon'ny Babela ary nampisavorovoro ny firenena izay voatantara ao amin'ny Genesis 10 dia navadik'andriamanitra ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra tamin'ny farany. Tsarovy anefa fa izay mino sy mankatoa an'andriamanitra irery no hany tena higoka ny tombontsoa avy amin'izany fitahiana izany amin'ny farany. Hampianatra antsika ny lesona fa ny fireriantsika olombelona dia tsinitsinina. Ny tetika rehetra kasaintsika mba hanavotana ny tenantsika dia tsinitsinina. Raha mbola tsy tompony haitsika isika ary tsy tompony ampitso dia aoka hijanona hanetry tena eo anatrehan'ilay tompony teny farany. Ka dia manasanao ary hanjohitra ny fiarantsika mianatra amin'ny fotoana tsy miova. Azonao atao koa nefa ny mamerina ny fiarahana mianatra amin'ny alalan'ny fiainoana ny fandarantsika ao amin'ny Facebook amin'ity page ity AWR feon'ny fanantenana, AWR feon'ny fanantenana. Azonao atao koa ny miditra ao anatin'ny site na ny tranoko ala-pifandraisanay ao amin'ity adresy ity feofanantenana.org, feofanantenana.org. Afaka miditra koa ianao anatin'ny YouTube AWR MLG, zay fotsiny soratanao dia hitanao AWR MLG. Ankoatr'izay moa dia azonao atao ny manaraka ireo fandarana vokariny radio adventista iraisam-pirenena amin'ny teny pirenena 30 ary ahitantsika video fianarana tenin'andriamanitra samihafa fijoroano vavolombelona be dibe ao anatin'ity application ity izay azonao raisina maimaim-poana na amin'ny alalan'ny telefona na amin'ny alalan'ny ordinateur mety foana. Ity ary ny anarany AWR 360, zay fotsiny soratanao AWR 360. Efa be dibe ny mahita tombontsoa amin'ny fampidirana n'izany application zany ao anatin'ny telefona. Eny ary dia izay koa ny namarana ny fiarantsika teto, manao mandra-piona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andrimitanso. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.